Faly miarabantsika tsirairay avindray tsy ty sabata maraina fenambiroapolo volana jolay ity misotran'Andriamanitra isika mbola nomeny an'izao andro fitsaharan'izao indray efa tsika mifandray aminy, efa tsika miray aminy mihitsy ary mandray ny fahasoavany sy ny famindram-pony. Misaotra ihany koa mandroso sy manaraka tsy tapaka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto ny rina dia tondra vokatsoa amin'ny fiainanao zany. Alohan'ny derantsika any amin'ny mofinainana io dia hivavaksika. Io Tomban'Andriamanitra io mbola ve-pisaoranao zay eny amin'ny tombontsoa lehibe izay omenao anainy io. Misaotra ihany koa ny datina anay nandritra ny anemana iny ary mitarika anay mba hitsahatra miaraka aminao. Foazy ny famampananay, toy io ny sainay ary aoka any aminao rery no himpanjina anay mandritra ny ity fotoana ity. Tonoina sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe fehezo ny filana ambany. Alaina Petera voalohany toko faharoa dia ny faha 1:1 sy ny faha 2:2 manao hoe ry malala mba nanatra anareo aho satria vahiny sy mpivahiny anareo fa dio ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy reny ary aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo amin'ny jentilisa mba hankalazan'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitany ny asa tsara atao anareo dia izay anendrikendrena anareo ho mpanao ratsy. Amen. Amin'ny fahatomoran'ny fiafaran'ny tantaran'ny tany no hiasan'ny Satana amin'ny heriny rehetra tahaka ny nataony tamin'ny Israely fahiny. Ny fakapanahy izay nampiasainy talohan'ny idirany tao amin'ny tany nampanantenaina indrindra ihany no ampiasainy ihany koa amin'izany. Melatra fandrika eo anolohan'izay milaza azy ho mitanjona ny didin'Andriamanitra sy efa eo amoron'ny kananan'ny lanitra izy. Hanao an'izay faraherinina izy hamitana an'ireo fanahy sy handavona ihany koa an'ireo mitonona ho vaokan'Andriamanitra amin'ny fanararaotana ny fahalemeny. Vonina nimba amin'ny alalan'ny fakapanahana ireo izay tsy mametraka ny filany ambany ho fehezin'ny hery ambony kokoa Satana ary lotony amin'ny filibana ny fanahany. Tsy voatery ny toetra ambany na maivana ny tena kendreny fa amin'ny alalan'ireo izay manaiky ampiasaina hitaona sy sarika lehilahy sy vehivavy ho amin'ny fananararam-po izay melohan'ny lalàn'Andriamanitra no amelaran'ny fandrika. Ireo mitana andraikitra ara-panahy lehibe mampianatra ny fitakian'ny lalàn'Andriamanitra sy manambara teny manohana ny lalàna izay tafian'ny Satana tahaka an'izany dia izy ireo no ampiasain'ny Satana ny herin'ny elo rehetra sy ny anjeliny mba handavona azy amin'ny fanararaotana ny fahalemeny. Fantany mantsy fa izay meloka amin'ny ray loha dia meloka amin'izy rehetra ary dia eo ambanin'ny fifehezany tanteraka ilay olona. Hiara-ny fahasimbana avokoa na ny saina na ny fanahy na ny vatana. Akory ny halehiben'ny fandresena azon'ny Satana raha ireo hiraky ny fahamarinana sy manana fahazavana lehibe na koa nampiasain'ny tompo manokana mpandroso ny fahamarinana ny laviny. Akory ny fifaliany tena afabaraka tokoa Andriamanitra. Fantatry Satana fa efa tonga ny fotoanany, tsy manam-potoana firesana intsony izy zany ka nampatra ny heriny lehibe mba hamandrina ny voakan'Andriamanitra amin'ny lafo toetrany izay mampalemy azy indrindra. Mila ambenana tokoa ny saina ary asiana fefy ihany koa ny fanahy amin'ny alalan'ny taridalan'ny tenin'Andriamanitra ka tandremana avokoa ny eritreritra, tandremana ihany koa ny teny, tandremana ihany koa ny asa tsirairay mba tsy ho voafitaka nota tokoa isika. Engany izany teny izany tonga antsika hitodi-doha mandrakariva eo amin'Andriamanitra ary tsarofa miasa tsy miato ary tadiavana mba hamandrena antsika Satana, isika kosa aoka tsy ho variana fa efa tomotra ny andro, efa amin'ny andro farany tokoa tsika izao aoka hitodika amin'Andriamanitra, aoka azo hery aminy, aoka andeha amin'ny fahamasinana hatrany ihany koa ary angataka amin'ny fanahy masina isan'andro isan'andro. Vavaksika. Ry Tomban'Andriamanitra eo mbola ve-pisaoranao zay ny amin'izany toromarika avy aminao zany. Mangataka aminao indrindra izahay mba ho velomy ny heran'ny fanahinao masina
ka tsy hipetrapetraka fa atsiaro mandrakariva fa anatin'ny ady izay atsiany amin'ny Satana, ary mamela fanjika maro tokoa izy aoka tsy antehitra amin'ny herin'ny tenana izahay, fa nankina ny momba anay rehetra eo anatrehanao. Anaran'i Jesosy, amen.